fifaliana hatrany ny miaraka amintsika ry namana. Tsy hoe miaraka amintsika fotsiny fa miaraba antsika ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika izay matoky sy manaraka an'izao fandarana izao. Be dia be ianareo eny ato tany-drazana any ampitan-dranomasina no manome fanamariana tsara dia tsara, mankasitraka amin'ny fanamariana ataonareo ary dia manonona sy mirary ny fiadanany tompo sy ny fitahiana ho aminareo. Zay fanitoko faharoa andininy fahatelo manao hoe mitadiavan'i Jehovah ianareo mpandefitra rehetra amin'ny tany izay efa nanaraka ny fitsipiny, tadiavo ny fahamarinana, tadiavo ny fandeferana, angamba voafina ihany amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah ianareo. Be dia be ny toe-javatra mampalahelo ankehitriny, ny fahoriana, fahafatesana, fisarahana amin'ny olon-tiana, fisarahana amin'ny olona mahafinaritra, toe-javatra mampahory sy mampitomany, mampijaly, mahavalan-ketraka no mihodina eo ambany masontsika sy helin'ny sofintsika isan'andro isan'andro. Fahendrena ny mitoky amin'i Jesosy Kristy. Indraindray matetika mihitsy no manoloana olona trapahoriana isika. Be dia be ny olona manana fianakaviana maty, ray aman-dreny, zanaka, vady, mampahery anareo, mampahery an'izy ireny, mampahery antsika rehetra satria samy efa nanany ny anjadiny izany fanandramana mangidy izany isika rehetra. Indraindray dia very fanambola velona toy ny valala voatango, manoloana ny fahoriana izay miatra amintsika isan'andro isan'andro. Izao anefa aoka ho fehezin'i Kristy ny fihetseham-pontsika, aoka ho fehezin'i Kristy ny fihetseham-po, ary aoka olona afaka manatratra tanjona ambony isika, manatratra tanjona ambony miaraka amin'Andriamanitra. Aoka ho vato fantsiky ny fanahintsika ny teny fikasana sy ny teny fampaherezana avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tokony hitady an'Andriamanitra amin'ny fo ny tanora rehetra ary manoloana ireo tafiotra sy oram-baratra izay alefan'ny Satana eo amin'ny fiainantsika ka ampienjera, ampirodana ny finoantsika, dia manana vato fantsika azo antoka isika, dia Jesosy Kristy. Manoloana ny fahoriana sy ny fijaliana izay lalovantsika, ireo tafiotra izay mety hanafitra ny fiainantsika, dia Jesosy no mpamily ny sambontsika. Maro amintsika no efa nandeha tany amin'ireny morontsiraka ireny, amin'ny ranomasina zany, misy koa nandeha sambo, fa dia misy an'ilay atao hoe mpamily ny sambo. Na manahoana tafiotra dia izao fantany ny hitondrany ny sambony. Manoloana ny oram-baratra sy ny rivotra dia fantany ny hitondrany ny sambony. Jesosy vato lampy ny finoantsika. Na dia sarotra fahoriana aza ny ainantsika ankehitriny, ary amin'ny ho avy ihany koa dia izao mitadiava an'i Jehovah ianareo mpandefitra izay efa nanaraka ny fitsipik'Andriamanitra, tadiavo ny fahamarinana, tadiavo ny fandeferana, angamba voafina ianareo amin'ny fahatezeran'i Jehovah. Inona moa ilay fahatezeran'i Jehovah? Ilay loza hitranga eto amin'izao tontolo izao, angamba ho voafina ihantsika. Ary tsy hoe angamba fa tena ho voafina mihitsy, ary tsy hoe voafina fa ho voavitra mihitsy isika, ho voavonjy mihitsy isika. Mino an'izany teny fikasana izany ve ianao? Tena tsy maintsy tanteraka izany ary raiso amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Dia hivavaka isika. Ry Jesosy Tompo tsara, misaotra anao izahay. Mafy orina ny teny fikasana, ho voafina ireo izay miaraka aminao sy mitandrina ny fitsipika satria ianao no batery fiarovana ho azy ireo. Io ny fiainanay, ampaherezo ny tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.